ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba atsika manompon'Andriamanitra, atsika mianakavy ry havana ity talata fahasivy ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra toantsika anio dia ny Tesalonianina voalohany. Tesalonianina voalohany toko faharoa. Tesalonianina voalohany toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tesalonianina voalohany toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny tenanareo rahalahy dia mahalala fa tsy foana ny fidiranay taty aminareo. Fa rehefa nampahoriana sy ny setrasetrana tany Filipi izahay teo aloha, tahaka ny fantatrareo ihany, dia sa tao amin'Andriamanitra izay hiteny taminareo ny filazantsara n'Andriamanitra na dia be aza ny fanoherana. Fa ny fananaranay dia tsy avy amin'ny fitaka na ny fahaltona na ny soloky, fa tahaka ny nakasitrahan'Andriamanitra anay ka notolorana ny filazantsara ho adidinay izay, dia araka izany koa no hitenenanay. Tsy toy ny mila sitraka amin'olona fa amin'Andriamanitra izay mizaha toetra ny fonay, fa tsy nanao teny mandroboko ry izahay na oviana tahaka ny fantatrareo ihany, na ny atsara vela tsy hanafina ny fieremana Andriamanitra ny vavolombelona, ary tsy nitady voninahitra tamin'ny olona izahay na taminareo na tamin'ny sasany, na dia nanam-pahefana avakitratra azy izahay arak'izay maha-apôstôlin'i Kristy anay. Fa nalemy fanahy teo aminareo izahay tahaka ny reniny taizany zanany naterany. Dia toy izany no nahazoto anay noho ny fitiavanay anareo indrindra, hanome anareo tsy ny filazantsara n'Andriamanitra ihany, fa ny ainay koa aza, satria efa malalanay ianareo. Fa tsaroanareo rahalahy ny fikelezanay aina sy ny fisasaranay, fa ny asa andro aman'alina mba tsy havakitratra na dia olona iray akory taminareo aza, no nitorianay ny filazantsara n'Andriamanitra taminareo. Ianareo ny vavolombelona, ary Andriamanitra koa fa masina sy marina, ary tsy nanatsiny tokoa ny fitondrantenanay teo masonareo izay mino, toy ny fantatrareo fa tahaka ny iray amin'ny zanaka no nampirosianay sy nampiononanay anareo isambatana sy nanananay mafy anareo mba handehananareo miendrika an'Andriamanitra izay niantso anareo ho amin'ny fanjakany sy ny voninahiny. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Misy fotoana afaka malala eo amin'ny fiainan'ny apôstôly mamboraka mavesatra tahaka izany izy. Hoy nareo amin'ny teny frantsay hoe manao décharge zany Paoly eto, mavesatra dia mila mamboraka, mila miresaka amin'ny fiangonana ny amin'izay mampahavesatra azy, mba tsy hatoka ny fiangonana ho diso fijery ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsara izay nataony. Ny antony dia be dia be ny fanoherana ny filazantsara ho ny filazan'ny Paoly azy, ary ny fomba nanoherana ny filazantsara dia tsy ilay filazantsara mahafilazantsara azy ihany nitoerin'ny olona, fa jerevan'ny olona koa izay mety ho fahalemen'ny mpitony ny filazantsara mba hanoherana ny filazantsara. Fomba fiasan'ilay ratsy mihitsy izany eto amin'izao tontolo izao, ary hitantsika amin'izay nahazo ny Paoly eto, fa notoerina ny filazantsara, nambara fa diso ny zavatra nampianarin'ny Paoly, lazaina fa mifanohitra amin'ny fampianarana marina ny fampianarin'ny Paoly. Fomba voalohany natao zany hanoherana ilay filazantsara, zany hoe ilay fampianarana mihitsy no natao izay tsy hahamaro toerana azy. Fa ny faharoa dia izao, rehefa tena tsy hitohaina lay fahamarina n'ilay fampianarana na ny herin'ilay filazantsara, dia toerina indray ny mpitoro ny filazantsara. Ary lay mpitoro ny filazantsara moa nahoana olombelona,
mety manana zay fahalemenina mety misy zavatra azo resahana amin'ny mandrakariva maha olombelona azy dia iny no nyresahana sy nyvozina indray tak'izay nanenjena any Paoly hoe ianao ange taloha nanenjika ny kristianina ianao ange taloha naherisetra mpiteny ratsy ara hoy Paoly ianao taloha zany de eo ve ianao no manianatra nay filazantsara eo de betsaka nanakina ny mpiampianaran'ny Paoly manao io zany de zao tsisy ino anao ianao koa tsy apôstôly mpisantroka ianao tsy apôstôly zany koa ianao fa ngahy ianao nahitan'i Jesosy fa ngahy ianao mitovy amin'ny Petera sy ny sisa rehetra dia hotsika manao hoe zany rehetra zany endrika ny fanoherana ny filazantsara ary de eto de izay le fiainan'ny Paoly manokana zay no nyvelariny zay le fiainan'ny Paoly manokana zay no nyvelariny ary nijoroany vavolombelona satria ao amin'ny Tesaloniana de tena le fiainan'ny Paoly manokana mihitsy no nentina nanoherina ny filazantsara lay maha-apôstôly azy mihitsy no nikianina no nazera lazaina fa santoka ary dia nasehon'ny Paoly ara no velariny tamin'ny fiangonana tao Tesalonika ny alahelony ny fijeriny ny ataontsika hoe ny atao fiainana zany mpanompon'Andriamanitra tsy tena fantatry ny Tesaloniana mantsy hoe inona moa zany fiainan'ny mpitolo filazantsara na ny fiainan'ny apôstôly zany ary dia nijoro vavolombelona ny apôstôly eto zany nlaza zany fiainana zany sy ny zavatra ny ainy Paoly manao hoe zao ny mahampanompon'Andriamanitra anay mahampanompon'Andriamanitra anay zay everinareo tsy maro toerana aza de izao izahay de tsy mba mpanompon'Andriamanitra nila zavatra ny toro ny filazantsara ho amin'ny filanjavatra tsy nanao ny fitohinan'ny filazantsara ho amin'ny filanjavatra iray na dia nahana fahefana azy zay hoy ny apôstôly Paoly ary aokotsorona fa maha-apôstôly azy de nanana zany fahefana zany izy velomin'ny filazantsara ary asa mandrarahany fitohinan'ny filazantsara dia tokony velominy zany asa izany izy fa hoe Paoly manao hoe tsy nanao an'izany zay tsy nanao an'izany zay tsy nieritreritra akory ny hoe isoloky sanatry na anao ampanakarenanay na aka vola hivarotra ny filazantsara na androbo ny teny mamba hakana tompontsoa amin'ny filazantsara avako malala ndraindray tokoa ny fiangonana ary betsaka mihitsy ny fiangonana ny tena tsy mahalala ny asan'ny mpitoro ny filazantsara ny solomaso anaovan'ny kristianina rehefa mijery ny asan'ny mpitoro ny filazantsara izy de everiny fa ho tahaky ny asa rehetra andavanandro ary ndraindray moa de misy kristianina manao ny mpitoro ny filazantsara nge tsy miasa raha titsaky ny alahady zay tsy zany mihitsy ny asa lahady aza no maivana indrindra raha azo lazaina azy fa ny asa andavanandro mpitoro ny filazantsara de tena io teneniny apôstôly Paoly mavesatra na mitondra fiangonana izy na evanjelistra izy na manao asa ataoko hoe any amin'ireny fitoerana fanarenany reny izy na amin'ny toerana maro samihafa na amin'ny fampianarana na amin'ny fikarohana dia ny asan'ny fitoriana ny filazantsara mahasany mahampanompon'Andriamanitra de ndraindray tsy fantatry ny fiangonana tsy tena fantatry ny fiangonana loatra ary izay ny mahatonga ny Paoly eto mamelatra amin'ny fiangonana manao hoe zany asan'ny fitoriana ny filazantsara ange de tsy hoe asa mory marina fa asa mitondra fedanana mampisy fifaliana fa amin'ny lafin'ilay maha-olombelona zay nanakiana ny olona azy mihitsy no nahatonga ny Paoly ny resaka izany asa de afaka malala asa ianao raha mba liana ary tao amin'ny Paoly amantatra ny asan'ny mpitoro ny filazantsara ny evanjelista ny mpitandrina ny pretra ny presbitera hoe fantatrao tokoa ve ny asan'izy ireny fantatrao ve ny toetsaina entin'izy ireny manompo ndraindray moa ny ataontsika hoe ny fivilindalana misy amin'ny fitokiana filazantsara maro mitrangy eto ambonin'ny tany zay no ijeren'ny fiangonana azy hany ka ndraindray takon'izay lay fikelezanaina n'lay mpitoro ny filazantsara tahaka amin'ny Paoly eto no zany afaka malala itomananao de zao
fantaro a ny asan'ny mpitoro ny filazantsara ao amin'ny fiangonanao na fiangona katolika ianao na protestante ianao na luterane ianao na anglikane ianao na inona de fantaro. Ino ny antony amatarana azy? Ny antony amatarana azy de mba hatonga anao haisotra an'Andriamanitra no ny amin'ny fananana azy reny. Sarotra amin'ny mpitandrina na amin'ny pretra ny miresaka ny zonge ny asanay tsy de fanao loatra zany, tsy de misy manao loatra an'izany satria tsy zay kory ny zava-dehibe. Fa na izany ara misy epistily tahako tony izay anairana ny fiangonana ihany amantatra hoe inona re ny tokony ho fantatray ka isoranay an'Andriamanitra no ny fananana ireny mpitory ny filazantsara izay ambarany Paoly toy ny reny sady toy ny ray mananatra, toy ny ray izay mahitsy fiteny, toy ny ray izay mampirisika, toy ny ray izay amin'ny 1:20, toy ny ray izay mampionina aza mananatra mba mahatonga ny zanaka handeha araka ny lalana tokony izy. Nefa koa toy ny reny zay malemy fanahy. Tsy mora ry havako amin'izany asan'ny mpitondra fivavahana ny hoe amin'ny lafiny anankiray ray mananatra, ray miteny, manitsy, nefa koa reny manana fahalemem-panahy, reny manana fitiavana. Tsy mora mitondra fivavahana zany, tsy mora amin'ireo zay atontsika hoe miasa ao anatin'izany fitokiana filazantsara zany. Ary zay ry havako ny tokony ampahirezana, ary zay ny tokony isaorany, tsy ny olona rehetra manana an'izany toetra zany. Raha maha-olombelona ho Paoly dia tsy manana an'izany fotsiny zay, fa mahay an'izany zay no ny amin'ny asany fanahy masina, mahay ny zavatra rehetra, manana an'izany toetra, sady ray manolo-tsaina mitaiza manitsy, reny manana fahalemesy fitiavana. Tsy mondra zany ry havako malala. Zay mahatonga ny amin'ny fotoana izay isina epistily tahako tony no itodiantsika ry havako, impanjinantsika na hoe fantatrao ve ny asan'ilay presbitera izay mitory teny eo aminao io isan'andro, na ny asan'ilay pastora na io pretra io izay mitaiza ara-pananao. Fa ny faharoa afaka malala izay asehon'ny apôstôly Paoly eto manoloana ny fanakanan'ny olona azy dia maneho izy manao hoe za tsy manao anio aseho amin'ny filakareny zay, tsotra ny asa rehetra io tsy asa nataonay ilanarena ka tsy nahavakitratra nareo akory ary zay. Fa ny faharoa dia izao zay asehon'ny apôstôly dia ny hoe mahafoy hatramin'ny aina izahay, mahafoy hatramin'ny aina izahay ho anareo. Efako malala raha ohatra ka mijery ianao ataoko hoe ohatra amin'ny mpitandrina, ataoko hoe ho an'ny FJK mandresahako satria ao anatiny ary mpampianatra tamin'ny toeram-panomanana nandritra ny 5 taona latsaka dia tsy misy mihitsy ngambany ataoko hoe tsisy asa tsy mba metrahana fanontaniana hoe ono hiasa ato aminay ianao pastera na hiasa ato aminay ianao pastora luterana, ohatrinona zao mba nieritreretinao ho karamanao. Tsy karama koa raha olona zany ny fiangonana azy fa fivelomana zany hoe lay ahafahana mivelona ihany. Tsisy pastera hamaly an'izany, tsisy pastera na ray azy raha mbola FJK misy, na pastora raha mbola FLM misy ka hamaly azany fanontaniana zany fa ho vandravandrany ianao ary ho tezitra izy, ho tezitra mihitsy izy fa manino metrahanao fanontaniana ohatr'izany, fa zany ka tonga eto aminao hikarama amin'ny fotsotra mihitsy milazako an'izany ry havako malala. Fa ary amin'ny fotsotra no hamaliny io pastora io na io pastera io na iza satria efa no manana ho amin'izany izy ary tsy enim-bolana, tsy telo taona na ny manana azy amin'izany fa taona maro. Mety misy ny solomaso ijerentsika azy amin'ny fotoana sasany hoe ka zao ihany, fa ny fotsotra dia ao ry havako, tsisy asa tsy ametrahana fanontaniana tahak'izany afa-tsy ny asan'ny mpitondra fivavahana. Ary ny tenenin'ny Paoly eto, zay ny tenenin'ny Paoly eto ry havako malala, hoe ny fiantson'ny mpanompon'Andriamanitra dia fiantsona zay tokony ho tsaron'ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay zay miasa, ary tokony ho tsaron'ny fiangonana zay miara-miasa aminy, fa ny asany any dia asa fanonoratena,
asa fanolorantena ary asa tsitsitsina tsy tokony adonona rehefa-ko malala fa tsy mpanompon'ny fiangonana ngereny olona ireny fa mpanompon'andriamanitra mpanompon'andriamanitra manompo miasa ao anatin'ny fiangonana izy no zany de raha mpanompon'andriamanitra miasa ao anatin'ny fiangonana izy de adidin'ny fiangonana arak'izany ny tenen'ny Paoly manao hoe ny mikarakara ny mamelona azy ireo saingy zao tsy manao zany zay Paoly tsy manao zany Paoly tsy hoe satria fantany fa tsy manana ny kristianina tao Tesalonika na hoe tsy manao zany izy satria tsy zony zany fa tsy manao zany izy satria tsy tia no vato misakana ny filazantsara ravako malala hotsika manao hoe velarin'ny Paoly eto ny zavatsarotra lalovan'ny mpanompon'andriamanitra amin'ny fifandraisany amin'ny fiangonana betsaka ny fiangonana randray ataontsika hoe manadino ny mamantatra ireny omaly afako maly tato amin'ny fiangonana nisy evangelistra efa retirety de nametrahako fantanisy ao anatin'ny fotoam-pavahany ao anatin'ny filazandrara satria tonga nitondra vokatra tato am-piangonana ilay fiangonana kely nisy azy de hoe mantsiazona paster fony ianao mitondra fiangonana tany amin'ny faritry manantsary voalava tany firy nisan'ny fiangonana nentinao toy izy hoe 2 paster azonao sary an-tsaina ve fa nisy evangelistra mitondra fiangonana 2 ary mbola misy evangelistra amintsika miresaka zao mbola mitondra fiangonana 900 mbola misy evangelistra mandeha tongotra hatrany amin'ny 20 kilometatra misy mpitandrina manana kristianina mihoatrany 2,000 zay andrasany eritreretiny misy mpitandrina manana mpanalay fanazanany tompo mihoatrany 3,000 zay eritreretiny vanginy hoentiny ambavaka misy evangelistra mbola manana sekoly miatrehana manana toerana maro samihafa tsy maintsy vanginy isan-kerinandro amin'ny kilometatra maro afako malalo takatra ho ve ny asa miandry azy zany anao tonga amin'ny Paoly miteny manao hoe noho ny amin'ny filazantsara satria tianainareo nitoetra ny mpitoro filazantsara moa zay afako malala izay tia ny vahoaka an'Andriamanitra iray ary io tsy fitiavana ateraky ny filankareny fa tena ateraky ilay fitiagabe ilay fitiavan'olona ataon'Andriamanitra ao anatin'ny mpitondra fiangonana de tonga ho azy ao anatin'ny mpitondra fiangonana io afako malala apahirezo rehefa tonga any ambany vohatra any ianao ny eto ndreny vohatra moa eo ihany amin'ny lafiny materiel angamba ataoko hoe tsy de mahana fahasahiranana loatra satria matsinjo azy ny kristianina ny eto ndreny vohatra koa tsy mamakitratra ny eo amin'ny loatra satria tsy de fa amin'ny lafiny zavatra hafa nisy eo ny fahasarotan'ny asa mpitondra fivavahana amin'ny reny vohatra sarotra daholo ny asa naiza misy na ndreny vohitra ny ambany vohitro na ny ampitan-dranomasina naiza de samy manana ny endrika izy eo ny zay fahasarotan'izay araky ny tenin'ny Paoly hoe io filazantsara io misy manohitra foana io fa tsy hoe misy filazantsara mora raisiny zany tsy filazantsara manindrona tahaka ny sabatra roa lela marary foana de misy manohatra fa ny endrika izay fahasarotan'izay no samy manany azy ny endrika izay fanoheran'izay samy manany azy fa ohatsika hoe netondreny vohitra ny asan'ny mpitondra fivavahana de mbebeto amin'ny lafiny araka mpiainana andavanandro de mety tsy de tratra loatra n'izay izy amin'ny akamarony fa amin'ny any ambany vohitra sao de la endrika isy on'le tsy fahampiana de tena miatraika ary zay rehavana no itomana satria tsy inona ny fahantram-pirenena de any ambany vohitra ny tena iainany valopolo isan-jato malagasy otsika teo miaina ao anatin'ny fahantrano tsy manana $1 kory isan'andro de mazava ho azy fa miara-miaina amin'izany ireo mpitondra fivavahana na de nianatra lava de lava ary izy ireo mianatra lava de lava master angeny diploman'ny mpitondra fivavahana protestante amin'ny ankapobeny lava be zany fianarana zany fa tsy de mametraka an'izany ho zava-dehibe akory aza rehefa manindry mpitandrina no zany dia ny tiany tompo ampatsiahivana amin'ny Paoly eto afaka malala de ny fankatiavan'ny kristianina mitantaran'izany Paoly de mba atserovany fiangonana
fakasitrahana an'andriamanitra, atsiarovany fiangonana ny fikeleza mainany reny mpanompon'andriamanitra miasa any ambany vohatra ilovakitratry reny. Tsyaroko rehavako malala mitsorovavolobelona tahaka ny Paoly eto, na de tsy de tena hoe mahazatra loatra azy zany. Dia tsaroko tany amin'ny taona 8 tany mbola tany ambany vohitra Tananarivo no nitondra fiangonana zay mivady, mbola mpitovo ara-moa zany nanomboka nitondra fiangonana tany. De rehefa nitondra fiangonana tany ambany vohatra de fiangonana ambany vohitra tahaka ny fiangonana ambany vohatra rehetra dia miaina amin'ny fiainana ambany vohatra. Dia zay moa nipetraka tany nonina tany zay de efa tazonina mivady voakany hoe antsika dia monany ambany vohatra. Dia teraka raha matovadiko tamin'izay, teraka izy dia kany ambany vohatra moa niteraka, dia za isan'ny filohan'ny komitin'ny fahasalamana tao amin'ty ambany vohatra kely niasana ity. Rehefa ny ambany vohatra moa anao de anao zany mba olona ataoko hoe avaram-pianarana mahita fahalalana de sakenao ny tambesarany zavatra ohatrany zany mazava ho azy, ka atsona komity kely ry amin'ny hopitaly, atsona komity kely ry amin'ny sekoly, atao mpanolo-tsaina kely ny fiarahamonina amin'ny lafiny zavatra mety ho ilana azy amin'ny lafiny ara-teknika io zany. De kanjo teraka tany ambany vohatra moa zany zanakay vavy voalohany. Dia tsaroko volana avrily io de inona no nitranga teraka ramatoa tany amin'ny hopitaly, tao amin'ilay hopitaly tany ambany vohatra. Olo-pantatra akaiky anay ny mpitsabo tao, sage-femme tao zany sy ny vadiny. De natao fikarakarana rehetra na namora sarotratra zaza voalohany moa fa sarotratra fa de teraka zao matsara. Zany natao tao amin'ny hopitaly any vitsivitsy tao amin'ilay maternité kely. De 700 ariary ny droit ny tam'izany fotoana zany, tamin'ny taona 8 zany, 700 ariary ny droit zany na ny tokony ho aloha amin'ny hopitaly rehefa miteraka misy bande velo po misy arakely omeny ny hopitaly ao anatin'izay 700 ariary zay. Azo anao sary an-tsaina ohatra n'inona ny 700 de tamin'izany fotoana zany ny ila centre litatra amin'izany taona 8 zany mbola tsy ampy 700 ariary, mbola tsy ampy 700 ariary la centre litatra tamin'izany fotoana zany, tsaroko tsara. Dia 700 ariary zany la centre litatra io zany nio saran'ny hopitaly tao amin'ity maternité ty. De tonga lasa azy ny teny hoe pastera amin'ny sabotsy no mody ramatoa, de aiveo a de arivo ariary ny tao ampelantanako zay sisa miambombola tao an-tranonay. Dia lasa nanatitra lay arivo ariary tany amin'ny hopitaly ity zany ny 3 de namerenany ariary 100 azany, tsaroko mihitsy io. Dia rehefa nody azany de nanomana ny tao an-trano de hoe ody androany ramatoa, nisy mpanampy anay tao zany de hoe ody ramatoa zany dia mba halamindamina kely ny trano sabotsy io. Dia rehefa ny makomana kely andeha voaka dia andeha mamonjy mariazy, tsy lavitra ny fiangonana misy anay ny misy ny mairie zany. Dia nisy zanaka, nisy tanora tao am-piangonana andeha hisoratra mpanambadiana amin'ny 10 ora maraina any amin'ny mairie, sabotsy ny andro amin'io. Dia andeha hanatrika an'izay fisoratana zay satria nasay satria zany nandresy lahatra azy aloha misoratra mpanambadiana ny ambany vohatra tsy de mbola mora akory hoe misoratra mpanambadiana zany. De nandresy lahatra nyty tanora te aloha anao misoratra de andeha hanatrika ilay fisoratana hoe ny andra pastera fa hisoratra de nandeha hanatrika ilay fisoratana sabotsy amin'ny 10 io. Dia nandeha nandohan'lay avy nandohan'lay saran'ny hopitaly 700 ariary. Iaingano ny teny tamiko lay mpanampy anay tao an-trano, ody ramatoa pastera de natonga hafatra ny taxi brosy teo fa ho avy eo ny fianakaviana anay zany vitsivitsy miasana eny zay navala andeha amangeto. De ho tonga aty ondro zareo nefa ato an-trano sady tsisy vary tsisy loka. De za moa zany ariary 100 isa mivola tao amiko zay ny ambany vohatra tsy voatery nanana ny fahafianona, tsy hoe tsy mikarakara amin'ny fiangonana fa mikarakara amin'ny fiangonana, tsy maintsy misy hividanana lambanjaza, hividanana termosy, hividanana inona le moizy kely ny ankizy reny, de mazava ho azy tsy ampy. Dia
mandalo ohatr'izay ohatra tokantrano rehetra mandray vahiny kely de zay misao sy nanana fa tsy ary zato tsony aza tsy hitako zay atao tsy de karazan'olona mpindrana hoe andeha ahindrana vary indrana lokali loatra tsy nitezana tam'izany de eo aneritreritra za mifolo tsy maintsy andeha ny fianakaviana ho avy ao an-trano tsisy afa-tsy ary zato tsisy vary tsisy loka tsisy ninona ny olony mpanampy de fotsiny alany fa tokony mandeha metseny de sahiratsaina be rahamatoa andeha ody araka amin'ny zazakely de sahiratsainy ty raim-pianakaviana de lasa ny tokotaninay moa eo ny trano fonenanay moa ny trano vatom-piangonana de eo akaiky ny fiangonana tokotany ray tokotany ray de lasa aniditra tao am-piangonana de mindraisiko ny lakile de lasa aniditra tao am-piangonana de mivavaka mandoalitra mivavaka Jesosy za tsy maintsy mandeha ao an-trano tsisy ininona raha matoa zany nateriny sasy famomasy dokotera eo tsy sakafo ao ny olona ho avy za tsy te eritreritra tsy te evakoloha am'izany fa anjaranao zany Jesosy ianao nitondra taty dia zako le asa koa nefa tsy azo ilozako satria efa amin'ny sivy sasany zao de mivavaka aminao de ianao zany mametrahako ny zavatra rehetra de inona no tranga vita ny vavaka nataoko de lasa mivoaka ny fiangonana vao mivoaka ny fiangonana ny varavarana nisy olona teo amin'ny tambohan'ny fiangonana satria fanakaiky ny tambohan'ny fiangonana sy ny fanolotra mihitsy izy de tonga de nisy olona mipotra avy tany dekona anankiray tao amin'ny fiangonana pastera ahoana manahoana ianao mbola any le raha ngahatra amitsika amresako zao firy nareo an-trano fa zay ny manato bary androany atoandro to za eo pidipingy izy no avy to izy manao hoe na telopolo ary nareo no ao de zao zahay ny manato bary de iveo omany fotsiny ataovy any amin'ny 5 na 10 anoany omanina fa raha matoa avy eo rehefa natoandro fa za andeha anatrika fisoratandranina ndana vonjea fa zay mikarakara pastera zay ny mikarakara azy rehetra fa ndana fotoany asa fa zay ny mamita ny zavatra rehetra anjaranay zany asa nandeha namonjy fisoratana namonjy le mariazy tany civil vita le mariazy tonga ao an-trano efa naterin'ilay mpanompon'Andriamanitra ny akorony ny voaloboka ny tsaroko mihitsy raha matoa tsy nahalala hoe vola ariary zato sisany tao no vahiny tonga ny sakafo tsara ary folakandron'iny de tonga ny kristianina nanatitra ropatsa nitondra voankazo isan-karazany tsisy nahalala fa tsy zesy Jesosy rery ny tsy fananana sy ny krisy tsisy nahalala afaka malala io Andriamanitra io tsy manala baraky ny azy zany izy io ary io tenenin'ny Paoly io hoe na tsy namakitratra nareo arangezady zao hoe Andriamanitra ny namelona na tsy naka taminareo ary de Andriamanitra ny namelona afaka malala izay tokony ananatsika kristianina sy fiangonana fa atokina n'Andriamanitra fa Andriamanitra de zao mahay manao mihoatra lavitra noho zay saintsika ary an'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra mamaly vavaka eo ny eo aza amin'ny fotoana ilanao an'izany ohatra kely madinika iny tsy laza ohatra be dehibe amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra satria tsy de zay kory ny zava-dehibe fa matsiary fotsiny zany fiainana zany eo mpamakina ity mofinaina voalahatra ho an'io ty zany efako malala aoka ianao ifampahery amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa eto zany Paoly de matsiary mavesatra noho ny avesatra ilay asa manana ny tompo mpampahery izy fa ny fiangonana efako malala de tokony ahatsiaro ny ataontsika hoe ny asany reny mpitoro ny filazantsara indrindra ny ambany vohatra tahaka izay tantarain'ny Paoly amin'izay nahazo azy tany Filipi nokapohan'ny olona noenjehiny olona noratrainy olona eo tampamalala efako malala de akahevim-panahy anankiray manokana ny amin'ny ataontsika hoe tena mahazava-dehibe ny fifandraisan'ny fiangonana sy ny mpitoro ny filazantsara nampitaiza ra-panahy de io tenenin'ny Paoly io mba andehananareo miendrika an'Andriamanitra izay miantso anareo amin'ny fanjakana sy ny voninahitra zany hoe raha toka ao anatiny zany toe-tsaina sy toe-panahy ny fifankatiavana fiaraha-miasa fitsinjovana ny androsony ny filazantsara zany ny fiangonana de io miariary io manao hoe miariary ny voninahitr'Andriamanitra
fa tsy miariary ny voninahitr'andriamanitra tsy mandeha araka ny fiantsoana azy na ny mpitondra fiangonana na ny fiangonana entina rehefa tsy ao anaty ny fifankatiavana. Adidin'ny fiangonana ry havana ny miaro ny antson'ny mpanompon'andriamanitra. Ny fiangonana dia tokony manana adidy iaro hoe arovany ny fiantsoany io mpanompon'andriamanitra io mpitoro ny filazantsara io. Tsy ny mpitoro ny filazantsara ihany miaro ny antson'ny fiangonana, satria mpitoro filazantsara dia manao zay atonga ny kristianina hitoetra amin'ny fiantsoana azy hoe ity fiangonana tandremako ity, ity paroasy tandremako ity, ity fitandrema pastora tandremako ity, dia izao fitandremana mitodika mahatsiaro ny antso ny tsony ny tompo azy. Fa ny fiangonana koa rehefa ko malala dia mila miaro mitandrina izay antsony mpitoro ny filazantsara zay. Eo zany izay fifampiarovana zay hoe samy miaro ny antsony tsirairay avy izy. Za miaro ny antsony fiangonana satria manana ny fiantsona azy ny fiangonana mahatenany Kristy azy. Fa izao koa iza dia manana ny fiantsona ny mahampanompon'Andriamanitra dia adidin'ny fiangonana miaro izany fiantsona zany. Ataoko zay atonga ny fiangonana iariariny ny voninahitr'Andriamanitra ary ataon'ny fiangonana koa izay iariariny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ilay mpanompon'Andriamanitra. Izay fifampitandrona, izay fifampitsinjovana izay tena zava-dehibe amin'ny fiainan'ny fiangonana. Fa indraindray rehefa ko malala noho ny fizahantsoetra hitantsika indraindray dia mitranga ny olana rehefa tsy mandeha araka an'izay antso ny antsona azy zay na ilay fiangonana tsy mitandrina ny antso zay ny antsona azy sy ny antso zay ny antsona ny mpanompon'Andriamanitra na mifamadika amin'izay koa ilay mpanompon'Andriamanitra tsy mandeha araka izay ny antsona azy na ilay mpanompon'Andriamanitra koa tsy mitandro ny antso zay ny antsona ny tompon'ny fiangonana. Noho izany dia eto Paoly dia manazava amin'ny Tesalonianina manao hoe miombona fiantsoana ny fiangonana sy ny mpanompon'Andriamanitra ka mahatonga ny voninahitr'Andriamanitra miariary. Inona ary ny tokony ataontsika? Dia mifampitrotro am-bavaka, mifampihery, tsy mifampitsaro, tsy mifampitsikero, fa samy mandeha amin'izay nitsony ny tompo azy avy ao anatin'ny firaisan-tsaina, ao anatin'ny fifankatiavana, ao anatin'ny fifandeferana, ao anatin'ny fifamelana, ao anatin'ny fiarahana mibanjina ny voninahitr'Andriamanitra. Ny tompony rehefa ko malala ampaherenao indrindra ianao mpitoro ny filazantsara katekista any ambanivohitra any dia mivavaka anao mba terizo ny tompony antso na dia mandalo zavatsarotra mitaky zao lalovan'i Paoly zao aza dia mivavaka ao anao mba ahavitsy zany asa fampony zany. Dia mivavaka ho an'ny fiangonana rehetra koa rehefa ko malala izay miara-miasa mpitoro ny filazantsara mba handeha araka zany fiantsona zany ny fiangonan'Andriamanitra. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao rahay fa mampatsiaro anay ny soratra ao masina, mampatsiaro anay fa miombona fiantsona ny mpitoro ny filazantsara sy ny fiangonana izay hitoriana sy hiasana iaraha-miasa amin'izany fitoriana ny filazantsara zany. Tompo asehon'ny soratra ao masina fa mafy ny asa, mafy mitondra fifaliana nefa satria eo ianao, mafy iarahana mitondra satria eo ny fitiavanao, mafy afanazahoana fandresena satria eo ny azo fijalianao. Dia misaotra tompo fa mampatsiaro anay fiangonana ianao fa sarobidy ny fiaretana sy ny faharetany reny ray aman-dreny mpitoro ny filazantsara miasa ny amin'ny toerana maro samihafa misy anay reny. Misaotra noho ny fiantsona ao azy reny. Marina tompo fa eo ny vato misakana amin'ny fandrosin'ny filazantsara, ny fanoherana miseho amin'ny endrika maro samihafa ny amin'ny fielezan'ny filazantsara, fa misaotra fa tsy mbola tankina ny fiantsona fa maniraka mpitoro ny filazantsara amin'ny toerana maro samihafa eto anivon'ny tanindrazana ianao. Dia ampahirezo izy ireny tompo, ampahirezo ho faly amin'ny antsonao, atahiry ny antsonao, vavak'izay ho an'ny evanjelistra, vavak'izay ho an'ny mpitandrina, vavak'izay ho an'ny mpampianatra, vavak'izay ho an'ny katekista, ireo mpiandry, ny diakonina sy ny olona miasa amin'izany fitoriana ny filazantsara zany. Atahiry ny antsony, atahiry ny fanoloran-tena namora
na sarotra vavak'izay ho an'ny fiangonana, anana fahalemem-panahy, anana fanetretena, anana antso miombona amin'ireny mpanompon'andriamanitra miasa ireny, ary anana fiangonana manana faharetana amin'ny antso izay nitsoinao azy, madio fo faly amin'ny fitorinan'ny filazantsara, fiangonana velona, andry iorenan'ny teninao, iorenan'ny fahamarinana, iorenan'ny fifankatiavana. Mampahireza ny fiangonana FJKM tompo ao, mampahireza ny fiangonana kristianina eto Madagasikara, anan'izy ireo herim-panahy androso hatrany amin'ny fitorinan'ny filazantsara, dia omeo anay fiangonana ny foti ny mpanomponao, izay ny rahinao, misaotra Jesoa. Amen.